Eo anatin'ny fotoana eo dia mahatsiaro titrana hafatra anankiray azonao jerena izy rehefa netokantrano ianao ao Facebook na any amin'ny YouTube misy hoe fanatitra latsa-dra moderna zay. Dia mahatsiaro an'ilay izy ako anatin'ny fotoana fitaritana hoe mila miverina foana ny potsika zay zavatra zay. Misy ny lahara-pahamehana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Mateo 12 izy manambara an'izay zavatra zay hoe famindram-po no sitrako izy fa tsy fanatitra latsa-dra. Dia ao amin'ny Mateo 13 izy raha tsy diso manambara hoe ny ampafolon-komina sy ny aneta sy ny solila ozy izy dia aterinareo fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ataonareo tsinitsinina ny rariny ary ny famindram-po ary ny fitsarana. Matthieu 23 raha tsy diso. Manompo an'Andriamanitra tsika tsy izay no afatra ifampizarantsika fa mampahizahivana fotsiny hoe tadio tsara raha lasanaba fa ny antony anompotsika an'Andriamanitra, ny antony zavatra rehetrarehetra dia hitady izay mafaly an'ilay tompontsika fa tsy anao fihetsika tsy be dia be ny olona zavatra anisan'ny tian'ny olona indrindra ao anatin'ny fivavahana dia ny karazana fihetsika-tsehana. Tahaka an'izany ataon'ny fariseo amin'ny Matthieu 23 io tany isain'i Jesosy ny fomba fataon'ny fariseo rehetra, ny endrika ivelany rehetra ienjehany zareo, ny akanjo mirenty tsara ienjehany, fomba fiteny milamina tsara ienjehany, fomba fihetsika mety tsara sy milamina tsara ienjehany zareo. Fa ozy Jesosy miresaka hoe ohatra ny fasana milalotra fotsy ianareo. Ny ivelany ny voakarakara tsara fa ny anatiny dia feno rombaka sy taolany maty. Taddio tsara fa manao fanompoana tahaka izao isika dia ny matery an'Andriamanitra indrindra dia izao ny ambarany Jaona 1:7-7 ary izao ny didiny izy dia ninoantsika ny zanany latokana ary ny fankatiavantsika. Izany hoe raha manompo an'Andriamanitra ianao dia ny lahara-pahamehana indrindra eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy ho fanaovantsika akanjo tsara ho fanajantsika azy, tsy ho fandaniantsika ny volantsika ho amina tanjona anankiray. Rehefa hoe anao hetsika anankiray dia mazoto be ny olona andao tsika anao tranon'Andriamanitra, andao tsika anao trano fiangonana, andao tsika inao hetsika amina clavier synthétiseur, rideau sy sisa rehetra. Fa raha andao tsika anao hetsika amin'ny fifankatiavana marisarisa ny olona. Andao hitady fomba mba ahafahantsika mifanangana, mifampitarika marisarisa ny olona. Raha misy fahalavonina manao atsangano izy marisarisa ny olona. Raha misy fahadisoana ataony mifamela heloka ianareo marisarisa ny olona. Fa ny antom-piasiany zavatra rehetra, ny hetsika rehetra ataontsika dia mitady izay hahafalin'ny tompontsika isika. Ary ny antom-piasiany vavaka rehetra ampatonga fotsika hetra eo anatrehan'Andriamanitra dia anao ny tena sitrapony marina. Amenna. Fa tsy hoe atao daholo ity karazana hetsika rehetrarehetra ity dia afa-po rehefa avy eo efa nihetsikehtsika be ho an'Andriamanitra. Tsy mitondra n'aiza n'aiza ireny. Ao bokin'ny Hebreo misy fomba fitenin'izay hoe asa maty. Izany asa tsy mitondra lavitra ireny zavatra ireny. Fa ny hetsika rehetra izay ataontsika dia hetsika hitady izay hafaly an'Andriamanitra. Fa atsika mifanakaiky, fa atsika mifankatia. Amen. Mamaky teny amin'izay tsika satria ozy ako tsy izay ny afatra ifampizarantsika androany fa ohatra amin'ny Jaona 1 no hojerentsika anio ifampizarantsika. Jaona 1:3 ny afatra ho antsika androany. Jaona 1:3 ary ny Romanina 5. Jaona 1:3 dia vakitsika ny 7. Jaona 1:3 andiny 7.
toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny. Ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Romanina 9:9. Dia andeha vakitsika ny andiny 5. Romanina 9:9 andiny 5 hatramin'ny 7. Romanina 9 andiny 5 hatramin'ny 7. Toy izao mivaky ny teny minaran'ny Tompo. Farana ampiraisiny raha manana telefônina ianao tonga dia misy soratra kely eo anilany hoe niarana ambolena. Raha tsy manana telefônina ianao dia eo amin'ny baibolinao misy kely ery ambany misy ohatry hoe niarana ambolena. Izany hoe ovaiko ilay teny. Fa raha niarana ambolena tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia tahaka izany koa ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetrantsika taloha dia niara-nombohana tamin'ny animbanany tena ny ota, mba tsy hanompoantsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Dia andeha tsy ampitsika ray farany. Atao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 4:40. Filazantsara io Jaona 4:40 andiny 10. Jaona 14:30. Toy izao anao vaky ny teny aminaran'i Jesosy, tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andriana n'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Amen. Ireo teny anankitelo ireo no ampiorenantsika ny afatra tia, dia ny loha hevitra androany dia voan'Andriamanitra. Inona tsara? Voan'Andriamanitra. Dia raha atao amin'ny teny frantsay izy io dia hoe semence de Dieu. Semence de Dieu. Izay nahatonga antsika namaky an'ilay Romanina 9:9 tamin'ilay endrika teny hafa, dika teny hafa, milaza hoe niara-nambolena tamin'i Kristy isika. Raha lasianabavy, atao anatin'ity baiboly ity dia tantarana voa, tantarana fambolena, tantarana asa. Misy vao manomboka ny tantara dia misy tantarana parti anankiroa foana ao anatin'ny baiboly. Ny anankiray Satana, dia ny anankiray Andriamanitra. Eto ankilany Satana ary eto andaniny Andriamanitra. Ireo anankiroa ireo amin'ny Jaona voalohany dia milaza miresaka amin'ny Kaina, dia Kaina dia avy amin'ny devoly ozy izy. Izany hoe manana taranaka, misy taranaka anankiroa, nanota i Adama sy Eva, dia nanana taranaka karazany roa, ny anankiray i Kaina dia ny anankiray Abela. I Abela lay safidin'Andriamanitra hiteraka an'izay hitsangana anitsaka ny lohan'ny menarana, kanefa kosa novonoan'ny Kaina i Abela, Kaina ny avy aty amin'ny côté ny devoly, dia niteraka ny seta indray Adama sy Eva, dia iny indray no ligne, iny indray no razambe izay niteraka an Jesosy Kristy. Ny zavatra izay nataony Satana rehefa vakinao io Jaona voalohany 3 io melohan'ilay 7 vakitsika teo, dia ozy izy ao amin'ny 9 zao ny heven'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly.
ny asany devoly dia nandatsaka vo. Hoy Jesosy rehefa manao fanoharana hoe ity zao tontolo zao ity dia tahaka ny tanimbary. Tahaka ny inona hony? Tahaka ny tanimbary. Dia misy vo afafy eo, misy vo tsara, dia misy vo ratsy. Dia le vo afafy samy mamafy ny azy amin'izay. Misy ny vo izay avy amin'Andriamanitra, dia misy ny vo izay avy amin'ny Satana. Misy ny vo izay avy amin'Andriamanitra, dia misy ny vo izay avy amin'ny Satana. Ny vo avy amin'ny Satana dia ilay fahotana, ilay ota, ilay fandavana an'Andriamanitra, ilay fanoherana an'Andriamanitra, izay nafafy ny Satana tao am-pony Adama, dia lasa nanota i Adama, dia nitaranaka Adama rehetrarehetra. Dia misy voan'ny Satana ao anatiny. Vo mpanota, vo mpanohatra an'Andriamanitra. Dia zao amin'izay ny tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika teo. Tao anatin'ilay izy, mbola tsy vakiantsika moa zany fa ilay nambaran'i Jesosy hoe zao ny heviany zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny Satana. Andrava n'ilay vo izay nafafy ny Satana, ilay vo mpahotana, ilay vo mpanoherana an'Andriamanitra, ilay vo tsy avamin'Andriamanitra. Tao amin'ny voalohany nanjaka tokana Satana. Voany irery ihany nafafy teto amin'izao tontolo izao, mpanota aby ny olona rehetrarehetra teo. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao bokin'ny Genesis 1:9 hoe tsy toetra mandrakariva ao anatin'ny olona ny fanahiko, fa faniavany dia nofo ihany izy. Rehefa ny olona araky ny nofo dia olon'ny Satana izy. Isika olombelona nanasokajy hoe ity olo marina dia ity olona tsy marina. Ity olona mety ny ataony dia ity olona tsy mety. Ity devoly toetra, ity ohatry ny anjely. Fa ny vona fafy dia ny voan'ny Satana daholo. Ela zao rehefa mijery hoe misy tantaran'olona zao anatin'ny eto amin'ity zao tontolo zao ity, misy azany hoe Hitler zany. Zany ny olona sokajiana ho devoly mandehandeha teto ambonin'ny tany. Hitler tena olona ratsy. Fa tsy Hitler rery ny olona ratsy, fa olona ratsy daholo ny olombelona rery eto ambonin'ny tany. Zany Hitler zany mitondra ny anatin'izany hoe camp de concentration zany, tantaran'ny deuxième guerre mondiale. Dia hoentin'rareo ireo jiosy reo. Jiosy, satria tena pakala jiosy mihitsy ny Hitler. Dia ny jiosy maty tamin'ny vaninandron'ny Hitler 6,500,000, enina tapitrisa no novonony. Amin'ny fomba feno abiana, tifirina, dorana amin'ny asidra. Tonga dia alahatra eo dia tifirina tsirairay fotsiny amin'izao. Fa ny marina Hitler dia olona misy voan'ny Satana tahaka ny olona hafa rehetrarehetra ihany. Misy olona mieritreritra hoe ity olona ity dia tsara, ity olona ity dia mafohy fananany, ity olona ity dia ohatran'izao, ity olona ity dia ohatran'izao. Fa ny tena marina ireny olona rehetrarehetra ireny dia misy voan'ny Satana napetra ny tany anatiny. Fa ilay fomba fisehony samihafa. Tanao ohatra voninkazo. Misy ny voninkazo mahazo toerany ao anatina pohana voninkazo tsara tarehy. Rose ny anarany, glaïeul ny anarany, tsy fantatro avy ny anarany, vavamborona ny anarany. Mahazo toerana tsara tarehy. Fa misy ny voninkazo tsisy miraray ny tokotany eny fotsiny. Misy manitsakitsaka ho an'ny omby. Fa voninkazo daholo ihany ny anarany. Dia tahak'izay ihany koa raha olombelona sy ny fahotana. Ny endrika isehoany ilay izy ivelany no samihafa. Fa niarany nambolena tamin'ny fahotana daholo ny olombelona rehetra. Dia izy ny tenin'Andriamanitra vakiantsika teo, izany ny alalantsika n'izay avy amin'ny devoly, izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Satria ny devoly ny nanota hatramin'ny voalohany. Izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Izay rehetra tsy manota dia avy amin'Andriamanitra. Satria ny voan'Andriamanitra dia ao anatiny. Rehefa hitan'Andriamanitra tahak'izay fa mpanota raha olombelona. Ilay olombelona mpanota tsy mahazo miaraka mipetraka amin'Andriamanitra masina. Hoy izy amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 hoe masina ny lanitra. Izay rehetra tsy masina, tsy mahazo miditra ao. Ka natahaka ny ahoana fito ny rahatenan'ny olona anankiray. Rehefa mbola misy voan'ny Satana ao anatiny. Mety tena mendrika be izy. Hoy ihany resaka taminao teo mikasika ny fariseo. Fariseo tsy miteny ratsy. Fariseo tsy mijangajanga.
fariseho manatitra ny ampafolony, fariseho mitandrina sabata. Fa Jesosy mahita fa misy taolany maty ao anatiny. Inona le taolany maty? Voan'ny Satana. Olombelona miezaka foana mampiseho endrika ivelany. Any andafy any misy reportage mikasika an'izay mihitsy hoe malagasy rehefa tonga any tsy fantatra ao mihitsy. Seho ivelany izy tena akanjo tsara be, luxe be, rahamanitra tena le ao tsara. Fa mandeha amin'izay ianao ny tokantrano hoe ary ohatrany tsy le mitovy amin'le ty ivelany le trano nidirana. Fa tena miafy be mihitsy ao anatin'le izy. Raha olombelona tian'izay seho ivelany izay. Fa niara-nambolena tamin'le voan'ny Satana daholo. Io zao tontolo zao misy atsika io, voan'ny Satana ny ao anatin'ny olona. Voan'ny Satana. Voan'ny Satana no mahatonga ny olona ho tia tena. Voan'ny Satana mahatonga ny olona hijangajanga. Voan'ny Satana mahatonga ny olona hiavinavina. Voan'ny Satana mahatonga ny olona hiatsara velatsia. Voan'ny Satana mahatonga ny olona hanao ny karazana hetsika maro isan-karazany ivelany. Ka tsy le ivelany ny tena olana fa le voa izay misy ao anaty. Ary le voa tsisy ninina azo atao amin'le izy. Dia izay nahatonga ny ten'Andriamanitra nilaza ao boky ny Romanina 9 vakitsika teo io. Niara-nambolena amin'izay tamin'ny endriky ny fahafatesany isika. Tsisy vahaolana nalana an'le voa. Fa raha esorina le voa dia maty hatramin'ilay hazo. Azonao ve le izy? Ty le voninkazo maniry. Dia ahoana ary ny hamadihana an'ity? Zavatra hafahafa be ty. Ho lasa zavatra tsara. Tsy possible. Tsy maintsy ngotana le izy. Tsy maintsy maty le izy. Dia izy Andriamanitra hoe tsisy lalana fa tsy tokana. Miaraka ambolena amin'ny zanaka indray. Tamin'ny alarobia dia nifampizara isika mikasika an'ilay oliva maniriniry ho azy. Sy ilay oliva tena izy. Raha le voan'ilay oliva maniriniry ho azy, tsy solution io. Hoe ahoana ny magia amadihana an'ity oliva sauvage ity? Ho lasa oliva tsara, mamoaka le menaka tsara. Le lafo vidy tsy solution tsy izay, fa tsy maintsy tapahana izy, esorina eo izy, dia afindra izy. Izay le niara-nambolena taminy. Azonao le izy? Tsy avy aminao, tsisy hetsika avy amin-dra olombelona afaka hanova azo tsara izany. Izao ny tenin'Andriamanitra milaza mahay manova ny lokokodiny va ny Etiopianina. Mahay manova ny sorany va ny leoparda. Raha mahay an'izany ireo, dia mahay manao ny tsara ianareo izay zatra mpanao ratsy. Misy voam-pahotana ao anatin-dra olombelona. Tsy mahay manova ny lokokodiny ny Etiopianina. Tsy mahay manova ny sorany leoparda. Dia tahak'izay ankora olombelona. Etsiketsika ivelany no hay atao. Miezaka mampiseho fitiavana kely. Miezaka mitsikitsikina dia matezitra ara zavatra ataon'ny olona. Dia le molotra mandainga fa tsy mahay tsy manaiky le molotra, za tsy mety an'izany. Za tsy adalainao amin'izany. Za io tezitra io. Tsy maninona ka tsy maninona. Nefa maninona ozy le fo. Nga le fo azonao adalaina amin'izany. Dia izay izy ny tenin'Andriamanitra teo amin'ilay Romanina 9 amin'izay. Miaraka ambolena amin'ny endriky ny fahafatesany isika aloha. Tsy maintsy maty Jesosy Kristy, tsy maintsy nombohana teo amin'ny hazo fijaliana izy. Satria manino? Ino no lala tokana ahafahana miaraka mamboly atsika indray. Esorina lay votaloha, lay olona misy ny voan'ny Satana. Zany nambarany teo tsy izany mi-exagerena hoe manitana be azakoza dia hoe Satana ohatra masika be koza le hoe voa Satana, zanaky Satany. Réalité zany Andriamanitra tsy azontsika dalaina amin'izany. Ohatra mana fotoana fiarahamonina Andriamanitra izany zavatra izany fa mba hovay le fomba filazana azy. Tsy azo hovahovaina izany. Fa rehefa zanaky ny devoly dia zanaky ny devoly. Rehefa misy voan'ny devoly ao anaty dia ambara mihitsy le izy. Raha voan'ny coronavirus ny olona anankiray tsy azo ambomana ianao moa zany somary voan'ny sery, somary mavesabesatra mba tsy tenena. Hoe sao dia tena mamoy fo kosa izy ho faty raha voan'ny corona fa atao hoe voan'ny sery matanjaka hoe. Lasa tsy hinana fanafody mifanaraka amin'izay izy raha sery matanjaka ozy izy hoe hiemboka veromanitra zany dia efa samby vita ty. Tiako loha zany raha azo evoana.
fa rehefa ampahafantarinao azy hoe zao ny aretina manjoanao, réalité manjoanao, dia mandray fepetra izy mifanaraka amin'iny. Dia takizay ihany koa ny zanak'olombelona, misy aretina ao anatin'ny zanak'olombelona. Dia tsy na fa ny areti-pahotany, misy voany devoly ao. Ary lala tokana dia tsisy afa-tsy ny azo fijaliana, miaraka ambolena amin'ny Kristy. Tsy maintsy toriana ny filazantsara, fa mpanota isika olombelona, aroany amin'ny fahaverezantsika. Raha tsy tsapantsika ny asan'i Kristy ao am-potsika, dia manangatra antsika olom-baovao. Dia izao ny ambaran'ilay Romana 9 amin'izay. Raha ny aran'ambolena taminy ozy izy tsika tamin'ny endriky ny hafatesany. Ny aran'ambolena taminy ny atao hoe ambolena dia tsy maintsy misy fahafatesany. Manena tsara? Tsy maintsy misy fahafatesany. Izay ny atao hoe ambolena. Dia azavaiko anao hoe ohatra ny ahoana ilay izy. Raha maka voatsaramaso ianao ohatra, dia alatsaka ao anaty tany, dia tsy maintsy maty iny tsaramaso iny. Inona ilay atao hoe maty? Very le natiorany rehetra iny. Rehefa alatsaka ao anaty tany iny, dia mivoaka lasa misy faka izy. Dia very le mahatsaramaso azy, le manana forma ohatra an'izao iny, very. Izay rehetra ambolena ao anaty tany, dia very daholo ny natiorany. Izay izy vao mivadika zavatra hafa. Raha mamboly ianao tsy fantatro voakabaro na papay na tsy fantatro, dia miala le pôzipôziny rehetrarehetra iny, miala ao anatin'ilay voany iny izy, dia mivadika daholo le zavatra rehetrarehetra, dia miova le natiora. Izay izy vao mamoaka tsaramaso vaovao hafa indray. Dia tahaka an'izay daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsika ihany koa miaraka ambolena amin'ny Kristy Jesosy aloha. Ahoana ny fomba ambolena ao miaraka amin'ny Kristy Jesosy, asan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao izany. Dia miara-maty amin'ny tsika, miara-levina le natiora mpanota, le natiora tiota, le natiora mpanohatra an'Andriamanitra, le natiora tsy te-hanao sitrapon'Andriamanitra. Dia ambolena amin'izay le voan'Andriamanitra. Inona le voan'Andriamanitra? Jesosy ny voan'Andriamanitra. Une semence de Dieu. Avy any an-danitra izy nampidinina, dia nalatsaka tao anaty tany, dia niara-nambolena tamintsika. Izay no teneniny hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambarika maty, dia mitoetra foana izy. Izay nahatonga an'i Jesosy tsy maintsy nalevina. Azonao? Azonao tao tonga dia hoe teo ambony hazo fijaliana, aza ampidinina eto aho fa mbola hitsangana. Lao za eto fotsiny. Tonga dia afarana miaramila, za aza ampidinina rehefa mikipy maty aza. Fa velao za eto. Fa tsy maintsy nalevina, atsofoka ny anaty tany. Zasenao ihany koa tsy maintsy alevina, atsofoka ny anaty tany. Ilay natiorantsika, tsy maintsy mino isika miferahako faty amin'ny Kristy, dia mino amin'izay isika ny fananganana ho amin'ny fiainam-baovao. Zay rehefa manazava an'io tantara io hoe tsika miara-maty amin'ny Kristy, nalevina le natiora mpanota n'ilay zanaka. Kristy miakatra ny an-danitra, fa isika mandeha amin'ny fiainam-baovao. Dia lasa olona vaovao, nasiana voan'Andriamanitra ao anatintsika. Dia rehefa teraka indray tsika dia voan'Andriamanitra amin'izay ny ato. Fa maty le voan'ny devoly, azonao le izy. Tsy afaka miaina ny voan'Andriamanitra sy ny voan'ny devoly. Izay no mahatonga sady manome fanazavana ihany ny tantaran'ny testamenta taloha. Tsy manana fanamasina ny olona any amin'ny testamenta taloha. Fa ny olon'ny testamenta taloha dia tahaka ny manteau tafiny fotsiny. Tanareo tantaran'i Elia ohatra. Rehefa lasa niakatra ny lanitra izy, dia nanino nilatsaka amin'ny manteauany. Dia rehefa niraisiny Elisa le manteau, dia lasa izy mandeha amoron'ny ranon'ny Jordana, dia velesiny tamin'ilay manteau ny on'ny Jordana. Dia ozy izy Elisa niresaka, aiza ny herin'i Jehovah Andriamanitra Elia? Dia nisaraka roa le rano. Satria ao amin'ilay manteau le hery. Tahaka an'izay ny endriky ny fanamasina tao amin'ny testamenta taloha, tsy velona ao anaty, fa tahaka ny manteau fotsiny ihany. Satria manino? Reto olombelon'ny testamenta taloha ireto, mbola misy voan'ny Satana ao anaty. Azonao? Dia manteau tafiana fotsiny fanamasina. Dia ozy izy Davida hoe aza esorina amiko ny fanahinao, aza manaisitra ny fanahinao amiko, aza esorina amiko le manteau, fa very ara-tsisy an'io manteau io tsony. Fa ny olon'ny testamenta vaovao miaraka nambolena amin'ny Kristy, tsy manteau tafiana
Amen. Azonao hatreo azo hatreo. Dia toy izasika ary le resaka. Rehefa nambolena tao anatsika takizay ny voan'Andriamanitra. Dia tsy iza fa ilay nidina avy any an-danitra. Nidina tao anatin'ny tany mba ho alevina. Dia niara-nitsangana niaraka natsangana taminy isika. Andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Dia misy voan'Andriamanitra amin'izay ao anatintsika. Misy semence de Dieu. Dia rehefa misy semence de Dieu ao anatintsika, dia tsy tahaka izao tontolo izao intsony isika. Izao tontolo izao miezaka ny hanao ny tsara. Fa misy limite be izy. Fa zasenao ilay voan'Andriamanitra no manao ny tsara ao anatintsika. Azonao ve? Izao tontolo izao miezaka manao ny tsara, ary misy fotoana izao tontolo izao mahavita tsara noho isika, marina sady iso. Amin'ny fomba fijery ivelany. Tena mahavita ny tsy vitako. Tena enjana izany aho. Tena za mbola tsy mahay an'izany aho. Fa izao tontolo izao ezaka nanaovany an'ilay izy. Ezaka. Ny olombelona manana ihany koa naturany. Manana naturany izy. Misy zavatra tsara daholo ao anatin'ny olombelona tsirairay avy. Misy ratsy ao dia misy tsara. Misy tsara daholo ao. Na olona faran'izay ratsy ary ny eritreretanao olona anankiray. Izay ny teneniko hoe tsy izy izany devoly mandehandeha izany. Olombelona daholo ireny. Manana toetra tsara lavitra noho ianao tsy ampoizinao, tsy hanananao amin'ny maha olombelona anao. Dia zasenao rehefa niara-nambolena tamin'i Kristy takizay dia misy voan'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika. Dia ilay voan'Andriamanitra eo izao ny ambarany ao amin'ny Timothée faharoa fa hainao tsara toko 1:7. Tsy nomena fanahosa sika fa inona? Fanamahery dia fitiavana ary fahonana ny teny. Tenenao tsara, andalovako kely ilay teny ilay vakitsika teo mba tsy ho very fotsiny ilay izy Jaona 14. Ozy Jesosy rehefa resaka mikasika ny devoly. Indro avy ozy izy ny andrinan'izao tontolo izao kanefa manino ozy izy? Tsy manana na inona atao anatiko izy. Satria manino izy tsisy an'ilay semence du diable ao anatin'i Jesosy. Azonao? Izay ndikan'io Jaona 14 io. Ho avy fofaty izy zany. Dia ho avy devoly hiapangana azy. Dia rehefa hiapanga azy izy dia tsy manana ninina hiapangana an'i Jesosy ilay devoly. Satria manina tsy misy semence du diable ao anatin'i Jesosy. Voan'Andriamanitra nalatsaka teto ambonin'ny tany izy. Tsisy hiapangana azy ao anatiny. Dia zasenao ihany koa rehefa nateraka indray dia tsy misy semence du diable intsony ao anatintsika. Tsy misy voa. Raha resy lahatra ianao za tenina ny eo akaikinao fa ianao ny tokony teninina, tsy fantatrao ilay eo akaikinao fa ianao no mahafantatra ny tenanao, tsy misy voany devoly atao anatika. Azonao? Fa ny voan'Andriamanitra no atao anatika. Amen. Dia rehefa ny voan'Andriamanitra amin'izay ao anatintsika, raha lasiana-bavy, dia izao ny zavatra mila fantatritsika. Io voan'Andriamanitra io dia misy hery ao anatiny. Misy voamahery ao anatiny. Ity afatra ity ilazako anao amin'ity androandroany ity, ampiverenako anao fa misy hery ao anatintsika. Misy hery ahafahana mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izay ao aminao, fa ozy izy tsy mahay mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izay ao amin'ny fanahy mahay satria maninona ao anatiny misy hery. Misy fibra be dia be any anatin'ny amantsika any. Misy zavatra be dia be, misy ady atrehantsika be dia be. Mandra-pialantsika eto amin'izao tontolo izao, misy ady tsy maintsy atrehanao. Misy ady ara-tsaina atrehako. Misy ady ara-panahy atrehanao. Misy ady zavatra endrika marobe, misy fandeferana tsy maintsy iainantsika. Misy faharetana tsy maintsy ananatsika. Misy fahanginana tsy maintsy atrehantsika. Fa nomen'Andriamanitra mialolalana antsika ny teniny. Misy voan'Andriamanitra ao anatiko. Misy voamahery ao anatiko. Voafa mihitsy izany, tsy voatsara maso izany. Tsy voanjobory izany. Le izy tena hoe le approvisionnement n'Andriamanitra, le fanomezan'Andriamanitra antsika izany tsy mandeha tsony amin'ilay hoe za momba anareo mandrakariva dia hoe ndika izay hoe misy sakafo foana ao, manana trano andriana foana, manana ondana foana, fa tsika hiatrika zavatra maro eto amin'ny ivon'ity zao tontolo izao ity.
fa zao no mila antoka izay anananao rehefa tena nateraka indray ary niarana ambolena tamin'i Kristy Jesosy ianao. Misy voan'Andriamanitra atao anatiko ato. Hoentiko miatrika an'ity zavatra ity. Manana hery ako hitsikina ao anatin'izao ady sarotra izao. Amen. Tsy hoe ianao ny olona manokana, tsy olona manokana zany tsika. Tsisy mampiavaka atsika zany amin'ny endritsika manokana. Tsisy toetra atsika récupérable na ny kely ary. Azonao, lisy tsy ambomboarina nge hoe ity izay tsaratsara, izay tsy tafavoaka ao aminao ampiko tosika ozy Jesosy. Zany hoe ianao fa hitako tena sava. Fa rehefa mbola pihina tosika kely fa misy le fomba fitenin'ilay olona ny herin'Andriamanitra no anampy ahy zany. Ny herin'Andriamanitra tsy manampy ahy. Fa voan'Andriamanitra no miasa atao anatiko. Azonao? Tsy izaho io. Izay no dikany hoe tsy izaho intsony no velona. Fihinantoyany. Kristy no velona atao anatiko. Kristy no manao ny zavatra tsara. Raha ilaina ny fandeferana. Dia tsy izaho no mandefitra. Fa inona no mandefitra? Ilay voan'Andriamanitra atao anatiko. Raha izaho no mandefitra dia reraka. Tratrany limity ianao. Mandefitra ianao any anaty fa ozy ianao ngara zanak'Andriamanitra dia zao. Ngara ohatran'izao dia zao. Fa mifandefena rehefa voan'Andriamanitra no miasa. Dia ampahafantariko anao ohatran'ny ahoana izy rehefa miasa. Manao zavatra fara izay sarotra ianao. Fa feno fifaliana ny anatinao. Manao zavatra fara izay sarotra ianao. Fa maivana aminao ny manao azy. Zay izy rehefa en action. Les semences de Dieu. Les mahay ny zavatra rehetra. Zay ny tenin'ny Paul. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay papahery aho. Mahay ny zavatra rehetra. Dia mbola milaza ry izy. Tsy izany no manao an'ilay izy. Tsy izany no manao an'ilay izy fa ny fahasoavan'Andriamanitra izay atao anatiko. Efa nanao mihoatra lavitra noho ny hafa rehetra. Manana semence de Dieu ao anatiko. Rehefa tonga ny tsindry azo lena any amin'ny toeram-piasana any. Rehefa saina isika mity ny fahavalontsika, aza mity ny fahavalonao amin'ny herinao. Aza manao an'ilay nefa noho ny amin'ny teninao. Dia ho ataoko ihany. Misy hira anankiray izay ngamba tsy tononoko le tompon'ilay hira sao misy maharatra ny olona raha sendra maheno an'ilay izy. Aiza koa zany dia ohatran'izay. Ameno an'ilay hira hoe tsy adetiko fa le hira zany misy miezaka be dia be. Niezaka nanao an'izao, niezaka nanao an'izao, niezaka nanao an'izao. Dia toy ny resy aho, ohatra ny azoazonao an-tsainy. Dia toy ny resy aho. Dia nila ny talao. Lao tsy tohizako tsony. Dia mihaino an'ilay izy dia hoe za tsy hiran'izany. Tiako be le mélodie, tiako be le structure, tiako be le arrangement fa za tsy hiran'iranao. Satria tsy izany aho. Za zanak'Andriamanitra. Za misy voan'Andriamanitra atao anatiko. Za tsy resy zany. Dia za tsy mitalao zany. Za tsy manontany efa maninona ako ny miatrika an'izao zavatra izao. Za tsy hamaky an'ity testamenta. Zay ny problema ny testamenta taloha. Testamenta taloha misy zavatra be dia be tsy adapté amin'ny kristianina. Aza mandray an'izany mihitsy hoe izaika solafaka antiako nahita fanambinana ratsy fanahy. Za tsy solafaka izany. Mahazo ambininy izy eo tokotaninay, mahazo manolosolo ny tômôbilina izy. Fa mifoko mitoetra mahatoky an'Andriamanitra. Tsy mila vavaka akory hoe Andriamanitra anazy ny eto an-tany fanany any an-danitra. Za manoatra no mpandresy ao aminao hoe. Za lezaka ao zany. Fa voan'Andriamanitra atao anatiko ato. Tsy mitsiritra akory izay fananana. Satria tsara lavitra izay ananako mihoatra noho izay ananana. Tsy mila mampahery tena akory any amin'izany. Tsy mila miandry ny faharavanao. Efa nirodana tokoa ilay fanjakana eo ary ho Andriamanitra tsy andrinareo andrina ihany. Mbola voan'olombelona ny ao anatinao raha ohatr'izay ny fonctionnement ny anatinao any. Fa ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika. Tsy mijery zavatra ohatran'izany. Mahery amin'ny fotoana. Izay tsy haherezany hafa. Matanjaka. Ny vatana mety reraka. Aza mieritreritra kosa hoe lasa Superman ianao na Wonder Woman. Tsisy an'izany. Mahavita ny tsy vitan'ny hafa. Zany mantsy rehefa vadiky ny olona ny tantara. Jesosy mivelona ao anatinao.
ny olona baka zarara afaka fa ianao baka plus 12 tram'ny farany ianao ny lohany fa tsy rambony ambony fa tsy ambany dia any amin'izao tontolo izao no faninana tsy maharesy an'izao tontolo izao zany tsika ninona diplomanao misy ambony lavitra no ianao foana eo amin'izao tontolo izao ninona volanananao sy fatra ny volanananao tsisy dikany amin'ny volan'izao tontolo izao ninona tanjaka ao mbola misy matanjaka lavitra no ianao eo amin'izao tontolo izao amin'izao tontolo izao nge misy olona mahazaka 500 kilo atsasa taonina fa zakan'io sandriny io na andeha ambaki ny losiny rambo ary ve ny atsika 50 kilo mbola mila hipika ny azon-damosiny dia mandeha mipatavato zay teo aminay fa tena ohatran'ny nisy vilana zany nakasisiny mihitsy andro hoe tena aloha zaka ahina kely nefa le vato 530 kilao amin'io ny andralahy 500 kilao mbola miainga tsy maharesy an'izao tontolo izao zany tsika fa ny voany anatytsika tsy zavatra ivelany fa ao anaty ao mampahery mampatanjaka zany zavatra zany mila ananantsika assurance mandehandeha eo anivon'izao tontolo izao miatrika ady ianao voan'izany ampiasainao le voanao sa le voan'Andriamanitra nambolena ao anatinao atsika manana voan'Andriamanitra ao anatsika rehefa nateraka indray fa rehefa tsy ampiasainao io taovozy izy nga izy sarotany le anao ny ampiasaina le anao le fahasoary hiatrika le vavan'ny fiarahamonina dia le anao no ampiasaina le fahasoary dia azagaga raha marary fo rehefa avy eo azagaga raha miova mampatonga sujet de prière ny olona mivadika ngera lasenambavy le voany no miasa fa rehefa ny voan'Andriamanitra no miasa ao anatinao Jesosy ngera misy olombelona manana besoin be dia be eto ambony tany dia izy fa izy mivavaka adiny 12 an'ny mpianatra miakatra tendromboatra izy dia mivavaka nefa saintsainao zany inona moa no antony tokony hivavahan'le rangaty mana raha mitendra imbava fotsiny hoe raha eo karakarao ipetera ianina fita tsisy ninona antony hivavahany fa le izy tena démonstration mihitsy ny ao anatin'izay zavatra zany tsy mifanatotra amin'ny zavatra zay hoaniny zany tsy olany zany ny mpanenjika tsy olany zany ny mpanaratsy tsy olany zany sakafo fihinany zany sady tsy angariany izy ny tsy teninana fahafa izy ny tsy valiana izy fa le any anaty any misy mitoetra misy fitiavana misy fifaliana foana satria misy voan'Andriamanitra tsy mila angatahantsika akory zany fa velantsika fotsiny asa rehefa mivavaka ianao raha ianao ny any anatinao any hoe malaina mivavaka ianao zany dia hivavaka azonao le izy misy olona roa foana ao anatinao ao misy olona roa ao anatin'ny baiboly dia misy ny tantarany atao hoe vieil homme le lehilahy taloha ozy izy ny tempoly hoe na dia mialevona isan'andro ara ny olonay ivelany zay ny atao hoe vieil homme lenao nateraka dada sy mama ianao manana ny toetranao miavao isan'andro araka ny fomba mpanahy kosa ny toetranay anatiny rehefa hiatrika zavatra ianao ozy ateo manome ohatra hoe eo anao ka mivavaka iza le ka mivavaka le voan'Andriamanitra sa le voanao le voanao misohitra fotsiny ianao mamadika za olona nateraka Andriamanitra misy voan'ny Kristy ato anatika alazaiko anao fa mailaka tsisy ohatr'izany ianao mandoalika velona ato anatiko Jesosy lay Jesosy zay velona ato anaty tsy misy voany andrinan'izao tontolo izao ao anatiny tsy misy voan'izao tontolo izao anatiny tsisy fakamona mivavaka zany ato anatiko mba zany ny karazana zavatra ijoroantsika ary zany ile hery ao anatsika azonao ve zany fa tsy mivavaka dia manesika fotsiny any alleloia efa te atory amin'ny alleloia sotra Jesosy alleloia mendrika ianao voanao zany tsy afaka eo ianao reraka eo ianao vitany amenina tsy hitanao kory hoe naninona ianao sa naninona satria manino ianao voanao zany fa rehefa le voan'Andriamanitra nambolena tao anatinao no iainanao mivavaka ianao enonao ny hery mihira ianao enonao ny kasika ao anatin'le hira hoe tena zany mihitsy mampanatona ana
tena faly ianao, tsy mampaninina anao. Ona le hira teo, tout ce qui m'entoure ne valent plus rien pour moi. Fa tsy valent plus rien pour toi io raha vao ny voanao navoakanao, raha vao ny voanao foana. Fa misy valeur be aminao io. Vavanao no miteny tsy maninona, fa maninona ozy izy ny any anatinao. Tsy maninona na zaho ara-Jesosy aho. Fa na le fisentona ary, fa nen'le sena efa hen'ny tompo hoe heniko fisentona ny anatinao. Fa ao anatinao ihany nge ny vahaolany. Tsy mila mitady vahaolana hafa nge ianao. Fa le vonambolena tany anatinao mila omenao vany. Amen. Ny voan'Andriamanitra nambolena tany anatinao mila omenao vany. Dia vitanao io hoe. Ny positivisme tonga dia mandeha fotsiny vitanao io. Fa ny tenin'Andriamanitra mampianatra anao fa maninona ny vitanao? Satria misy voa an'Andriamanitra nambolena ao anatinao. Fa maninona ianao tsy manota? Izay le tenin'Andriamanitra teo. Izay nateraka Andriamanitra no tsy manota. Fa maninona izy ny tsy manota? Satria ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny. Ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ny vahaolana zany raha lasianabavy hiaditsika amin'ny zavatra rehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika. Ny amin'ny vesatra rehetra, ny amin'ny faharetana, mba tsy ho reraka ianao, mba tsy ho kivy ianao, mba tsy ho eta mavesatra aminao daholo ty zavatra rehetra ny avian'i Jesosy inge anaisotra ny eta mavesatra eo ambalahanao. Fa tsy hanampy vaovao indray. Ny eto ara-tsy vita dia mbola hitondra ny eta mavesatra olo-kafa indray very Jesosy. Mbola hiampy an'izany fitiavana ny rahalahy zany indray ve? Mbola hiampy an'izany fandeferana amin'ny zavatra rehetra zany indray ve? Mbola hiampy an'izany isotra na dia misy manenjika zany ve? Mbola hiampy an'izany hifaly raha misy mandroba fanananareo ve? Aiza koa ny havitana an'izany? Fanana nefa nentina ambavaka firy taona iny nisy nandroba ve dia hoe hifaly? Nandeha vavaka ianao tangina moto, nivoaka vita fotoam-bavaka ianao, nanjavona le izy. Tao ahoana ny faliny amin'izany? Rehefa misy voan'Andriamanitra ao anatintsika, aktiva eo le izy. Azonao le izy, foazy le izy, resao, resao. Ianao tsy olona taloha intsony. Zany resana, zany ny afatra izay ifampizarako aminao fa na resao ny ao anatinao. Ianao tsy ilay olona taloha intsony. Tsy voan'ny Satana intsony ny ao anatinao ka faly rehefa mafaly zava-mitranga. Zany ny voan'olombelona naturel. Ny olombelona fotsiny amin'izao faly rehefa mafaly zavatra mitranga. Miteny tsara rehefa tsara ny hitany maso. Rehefa misy olona midokadoka dia any mira aizako hoe faliana dokadoka ihany koa izy. Rehefa misy olona manao soa anao dia lasa ihany koa ianao mba miketrika inandray reny amaliko soa izay vita n'ity olona ity. Fa rehefa misy voan'Andriamanitra ny anatintsika dia mahavita mamalisoana ny fahavalontsika resika. Manana Baiboly misy ilay tenin Jesosy amin'ny boky Matthieu iny, double tranchante izy iny, izay ny atao hoe sabatra roa lela. Sabatra roa lela. Fantatrao ny dika sabatra roa lela? Anankiroa le lelany, ato dia ato, izay sabatra. Raha vao ray lela izy dia antsy izay fa tsy sabatra. Hay ny alalanao ny sabatra sy ny antsy. Ny sabatra roa lela, ato amin'ny ilany dia ato amin'ny ilany. Dia ndika ilay roa lela sady mamono no mamelona. Sady manina? Sady mamono no mamelona. Dia ao amin'ny boky Matthieu toko 5 sy ny toko 9 misy sabatra roa lela be dia be. Dia izao ny tenin Jesosy ao anatin'ilay sabatra roa lela. Ozy izy ataonareo fa ho avy andravalalana, tsy andravalalana zany hoe fanatanteraka. Dia ahoana amin'izay ilay fanatanterahana. Dia mampianatra amin'izay izy, ohatra ao anatin'ilay izy. Efa voasotra hoe nanao mise à jour izy zany, nampiakatra niveau, izay natao hoe manatanteraka, mampiakatra niveau, made perfect. Nampiakary ny niveau an'ilay lalàna. Efa voasotra hoe ozy izy. Tiavana namanao dia mankala amin'ny fahavalonao. Fa za kosa manao anareo hoe tiava ny fahavalonareo. Dia maninona? Mivavà ho azay manenjika anareo. Fa raha manao an'izany ianareo dia ho zanaky ny rainareo izay any an-danitra. Fa izy mandrotsaka ny ranonorany amana sy ny meloka dia manome masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy.
sabatra roa lela zay satria maninona fanamelohana lay manamartena amin'ny lalàna zay mpakatolo lalàna teo izy Jesosy mpakatolo lalàna ampiakariko ny nivoan'ny lalàna tiava favalinareo nomboka mijery ny tenany amin'izay ry fariseo mihinan-kafy atao hoana ny fitiany fahavalo ary Jiosy sy ry Israely mpanamarteny atao hoana ny fivavaka ho an'izay maninjika atao hoana ny fisaotra ho an'izay miteny ratsy mba ho tonga ozy izy zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo satria izay mihitsy nitoetra an' Jesosy misy manaratsy izy fonga izy mihotsiny zany tsy tonga ny ampony mihitsy le izy gravy anie zany teny anie tena raintsika tena nisy fotoana nanao le partage resaka lalàna iny dia hitako mihitsy nisy narary fo mihitsy namaky an'le commentaire le olona manaratsy le miteny ratsy be dia be ao anaty hoe paster anay io aza atao ohatr' zany izy fa ohatra mijery ny an' Jesosy mihitsy hoe tena ty Jesosy ty ny lazaindry rahalahy fa devoly lohany deminy ozy izy ny androan'le io deminy fa tsy mihotsina mihitsy ny any anatin'ny fony any tsisy ozona mivoaka na ny kely akora hoe zany ny teny lahy tsy ho avy zange ny tsara n'izao tontolo izao tadidiko ivavalahy iny rehefa tonga ny an-danitra ela taoko mahita tsara mihitsy ny fa eto mbola zay aloha dia ekeko aloha fa tena tsy mihotsina mihitsy ny any anatiny any miatrika an'izany zavatra dia ho zay le sabatra roa lela fa ndro very le lala le tantara le sabatra roa lela ny ilany mamono an'le fariseo zay mampatonga ny fariseo tena nitady fatratra amin'ny onazy zay natonga ny Jiosy nitady fatratra amin'ny onazy satria tratra n'ilay ila-tsabatra mamono izy fa ny ila-tsabatra anankiray kosa dia mamelona tsika izay amenna amenna aloha na tsy azonao ary mamelona tsika le ila-sabatra satria manino miresaka aminao amin'izay izy miresaka amiko amin'izay izy voalohany indrindra tsika tsy hamarinina amin'ny zavatra ivelany tahaka izany ary ireny dia mitondra eo anatrehana izy hoe tsy any amin'ny lalàna ny fanamarinana antsika fa mamelona atsika amin'izay izy miresaka amintsika hoe zasy ianao amin'izay miarana ambolena tamin'ny endrika fahafatesan'i Jesosy dia mandeha fiainam-baovao ao aminy dia maninona manana hery isika maninona tsara aloha ity ny fahavalitsika dia hivavaka ho an'izay manenjika atsika ao anaty ao zany tsy mila angatahana itsika io le namanao dia lazay tsy mila angatahana tsy mila délivrance miala fanahy ny valifaty miala fanahy ny lolopo miditra fanahy ny fitiavana efa nomena Timoty faharoa toko voalohany ny fafito tsy nomena fa efa nomena fanahy mahery efa nomena fitiavana efa nomena fahononantena velariny ao anatrehanao sakafo rehetrarehetra fa efa nomena fahononantena ianao hitsinjo ny hafa tsy farombaka fa tsy aktivenao le izy dia le mamalagasy ianao no voaka gravy le mamalagasy tena mieritreritra hoe tena raha pitso tsisy an'ity tsony le mamalagasy tena mieritreritra hoe tena ninina an'ity alao angonina ny mahery mitsinjo ny lozaka mihery ny endra mitsinjo ny lozaka mihery fa le mahazanaka Andriamanitra lay voan'Andriamanitra ao anaty mahony tena amin'ny zavatra rehetra le mamalagasy misesika ty mbola tsy nohaniko tiako ohatra ny tsara be tiako ohatra n'izao amin'ny lafim-piainana rehetra misy voan'Andriamanitra ao anatintsika le mamalagasy le nanenina iny takizay atonga lolo raha tsy tara zao tsy lanin'ny olona ty zavatra ray ty le mamalagasy iny le voan-drano malagasy nambolena tao anatinao fa lay voan'Andriamanitra tao anatinao mahay mahony tena treto ihany anjaranao fotsiny miaktivy alizy anjaranao fotsiny manaiky alizy dia mino an'le izy farana antsika ny soatra masina Jona voalohany toko 5
Melohan'ny vavahantsika. Jaona voalohany toko 5:4. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra, ataovy mafy tsara. Dia maninona tsara fahatelo? Maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa maharesy izao tontolo izao fa tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Misy voa ao anatintsika ao. Misy voa. Ny finoantsika an'ilay niaraka nambolena tamintsika no ahafahantsika maharesy izao tontolo izao. Satana ange navela mihitsy andefa olona nitsaka ny lohantsika. So ianao mieritreritra hoe fa maninona ary izao no manjoa. Satana ange navela mihitsy andefa olona hanaratsy atsika. Hiteny ratsy atsika. Normal zany. Ozy hoe raha izay ny andosiranao dia diso fivavahana ianao. Diso fivavahana ianao. Aty amin'ilay tsy tokony hale mihitsy ny nalehanao. Raha mandositra fahafambaraka ianao aza makaty intsony. Za tsy hamitaka anao ny amin'izay. Fa aty mihitsy ilay toerana azona fahafambaraka. Navela Satana ny permity. Jesosy zanak'Andriamanitra ary navela ho alaim-panany amin'ny tenany, ho aratsiny, hitenenany ratsy hosiketaina atao an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Ny apôstôly masina nandimby an'izany zavatra izany. Dia ahoana moa zasy ianao no mieritreritra fa ho afaka amin'izany zavatra izany. Navela Satana hanetsika ny elemany rehetra, handranitra anao, hiteny ratsy anao, hanasiketa anao. Dosie tsy misy ary foronina ko maika fa ny misy. Ny misy vao maika sokirina, vao maika hitarina, vao maika tataraina be mihitsy. Fa eo anatrehan'izany Jesosy nga izy ny teniny. Tonga avy any Pilato miaraka amin'ny dosie matevina be. Sao avy ny tenenin'ny olona. Ianao ny mampirisika ny olona tsy andohetra. Ka Jesosy ny teny. Ianao ny ohatran'izao. Ka Jesosy ny teny. Ianao ny manao an'ity. Tsy miteny izy. Avaizy zany hery zany. Izay ilay voan'Andriamanitra ao anaty. Voan'Andriamanitra ao anaty. Teneno ny faiblesse-nao manomboka androany. Misy voan'Andriamanitra atao anatiko. Rehefa matahotra ianao avereny ty afatra ty dia teneno ny tenanao. Misy voan'Andriamanitra atao anatiko. Ny voan'Andriamanitra atao anatiko tsy matahotra figadrana. Tsisy samanao amen. Ny voan'Andriamanitra atao anatiko tsy matahotra tsy fisimboly. Raiso le vola ary zato efa motraka be any sisany aminao. Fitanako dite ianao androany. Mahazo dite tsy siramamy iny. Raha misy siramamy 200 vao mahazo. Fitanako dite ianao androany. Fa voan'Andriamanitra atao anatiko tsy matahotra na dia tsisy anao tsony ary. Rehefa mitady roan'ny tompotrano ianao. Aza miteny an'izany ilay lafiko rehefa faladianao. Sady tsy lelaka izy akory ianao en plus. Aza miteny an'izany tsony. Tsy maninona tompoko. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra. Ilay trano amin'ny hoe trano ratsy be horera be mbola menasena ihany ianao. Fa dia hiteny ihany koa ny teninao hoe trano ratsy be tony koa ny menasenana isan'andro lafo izao lasa izay. Ny Andriamanitra ozy izy ny Baiboly mahasoa izay rehetra mazoto mitady azy. Izao ilay verset misy azy. Fa tsy izany ny voan'Andriamanitra atao anatintsika. Ny voan'Andriamanitra atao anatintsika mampisaotra dia mampangina. Izay dia ampika. Na memeno mahafatin'inao ty tena lehilahy tsisy azon-damosina mihitsy. Voan'Andriamanitra ny atao anatiko. Mamasa iny teny rahalahy antsika rahalahy mantsy indraindray rehefa petahan'ny vehivavy mangina be fotsiny. Tsy te hiady aho, tsy te hiady aho.
rehefa fantatra fa voan'Andriamanitra ny miasany anatinao masahi mijoro voan'Andriamanitra ny atao anatika. Zany ny tenin'ny Job. Ohatra ny tenin'ny ray amin'ny vehivavy adala ozy ny teninao azo antoka fa tsy natory teo am-pandriany Job ny aliny fa tany Salo. Fa tsy vakiany Job aloha. Fa fantany izay tokony horeniny sy tokony hijoroany. Amenna. Ohatr'izay ihany koa nareo vehivavy, ianareo mantsy rehefa lehilahy rahalahy dia petahanareo fa rehefa lehilahy jentilisa mandefitra be nareo. Fa rehefa ny vadinao ihany koa no mijoro amin'ny zavatra tsy tokony hoe, ianao ihany koa mamela mijoro zanak'Andriamanitra, misy voan'Andriamanitra atao anatika. Dia mba mijoro ihany koa miresaka amin'ilay vady jentilisa be io na dia tsisy razany iny azavaina amin'ny pasterina ny fantany amin'izany voan'Andriamanitra. Tsika mahazo an'izany fa tsy mahazo an'izany. Na mahazo izy na tsy mahazo avoainy teny eo am-bavanao dia mijoro ianao. Dia ambarao aminy sa tsy manao an'izay. Voan'Andriamanitra mitoetra atao anatika. Zanak'Andriamanitra. Amen. Azao izy ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo. Ny entintsika maharesy an'izany zavatra rehetra izany. Dia ny finoantsika. Mila mino ianao. Fa niarana ambolena tamin'i Kristy Jesosy. Mila mino ianao fa tsy ianao intsony velona. Fa Kristy ny velona ao anatinao. Mila mino ianao fa fanamaheriny ao anatinao. Fa tsy fanaosa. Tsy mahazo milofilofika izany ianao. Ny vatanao mahazo reraka. Araka ny teneniko teo tsy superman tsika ka hoe tsy mety reraka izany. Mampandainga indray izany. Hoe tsy mety reraka. Pika eo ny tension farany. Fa ny vatana mety ho reraka. Ny tongotra mety ho sasatra dia mipetraka. Lohalika mety tsy mahavita tsony tena efa mangorovitsika be, mangovongovotra be. Le lohalika tsy afaka mivavaka tsony. Fa zao, lera ao anatiko fa tsy mety lany. Halleluja. Misy hery tsy mety lany ao anatiko. Sa tsy izay ny ambarasoratra masina zany ny tenen'ilay Jaona toko faefatra misy loharanom-bohibohika maninona moa ao anaty. Maninona tsara hoe dika zany misy misotro ilay izy fa tsy lany. Misy misotro ilay izy fa tsy lany. Sotrony ny problema ilay izy fa tsy lany. Sotrony ny ady mafy ilay izy fa tsy lany. Sotrony ny karazan-javatra maro isan-karazany tsy mety lany. Mbola misy foana ato. Mbola hijoro foana. Mbola hiteny foana fa zanak'Andriamanitra. Mbola mavita mandefitra. Mbola mavita mivavaka. Misy fotoana kamo. Fa raha voakamo mijoro amin'izay. Misy voan'Andriamanitra atao anatiko ato. Vavako io indray tady tsy hety hira. Mampatsiaheviko ny ao anatiko. Misy voan'Andriamanitra ao anatinao. Dia iny voan'Andriamanitra iny manosika anao hira indray mbola hitsangana indray. Amen. Mba hiteka mafoan'ny tomposika. Mba hitsangantsika. Ankehitriny vavaka. Hoe miresaka amin'Andriamanitra androany. Izay atrehanao. Izay mahafo. Misy voan'Andriamanitra ao anatinao. Raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.